fitahiana lehibe indray no ansoina tokatrantsika amin'izao fiarantsika izao larina faefatra amby roapolo indray ny fampianarana izay rahantsika jery sy manaraka ho tsika ilay tokatrano manona ny hatsarany Iehosoa amin'ny tokatrantsika tsy avy ary manona ny hasoavana lehibe amintsika olombelona izay mandeha sy miaino iain'ny teny Iehosoa ilay Andriamanitra tsara sy ilay mpaminany lehibe tonga tao amin'ny Israelianina tondra ny famonjena fa tsy nirarahiny fa tonga eto kosa ny teny marina ankehitriny mampitodika antsika hafa firenena hitodika ho any amin'ny Iehosoa ho famonjena antsika rehetrarehetra amerina ny fiarabana antsika rehetra ny tena koa ny ambasadorany Iehosoa sy ady andray manoso tokatrantsika amin'izao fotoana izao mitondra ny teny sy ny fampianarana mitondra soa sy famonjena ho antsika ny fampianarana indray moa izany dia hoe ny natonga inona daholo reto anarana bitsizy tonoa ny olona izay tsy mitondra famonjena tsisy nahafaka ny olona tamin'ny fahotanana ndray azany efa nazavaiko teo moa rehefa tsy nahafaka tamin'ny fahotana dia tsisy maninona kosa naranetiny ziady ah kosa no nahafaka amin'ny fahotana ilay hoe Iehosoa ny antony satria tsy avy ety aminareo ety ambony tany iny arainareo tsara dia anjely ange mitondra nio anaran'io tety aminareo tety anjely mitondra nio anaran'io tety raha ohatra ka natsiarina olombelona ka mazava zany fa avy any amin'ny lanitra io anarana io fa tsy avy ety an-tany akoriny andoka izy rehefa tsika teny izay any amin'ny boky Matthieu izay raha tsy diso hoe raha tsika jerevana ilay izy ka eo zany dia misintona setritsika hoe tsy anareo olombelona io anarana io ka rehefa tonga koa ziady mitondra anazy dia mamerina ilay anarana izay nampitondraina ny anjely tamin'izany fotoana izany hoe ity anarana nanonana anazy ka izay ilay anarana marina tany amin'ny lanitra koa mazava be dia nareo ety an-tany no atao manaraka ny any ambony fa tsy nareo kory ny baiko ny any ambony any ny any ambony no mampidina teny ety fa tsy nareo avy ety no mibaiko ny any ambony any fa ny zahatra hita mantsy dia nareo avy ety no miezaka mibaiko ny any ambony any terenareo amin'ny fikarohana terenareo amin'ny fitadidiana terenareo amin'ilay zao zava-misy ka raha voazahatra ohatran'izany dia ny zavatra ety an-tany tsy mitondra soana ovinovina satria ny devoly foana ny manakotana ety devoly ny tompony sainareo ety ka tsy mety mandeha mihitsy io fa ny zavatra rehetra ny ambony dia tsy maintsy avy any ambony no midina makety aminareo ety izay natonga azy hoe nampitondraina ny anjery ka anjanareo no mandinika dikan'izay hoe avaketsika Matthieu toko voalohany iza moa izy Matthieu toko voalohany diny faharoapolo ianao kely hiteny ty hiteny an'ity aloha mialoha nidirantsika amin'ilay hoe reto daholo anarana diso nataonareo noforononareo olombelona nataonareo petapeta toko tao amin'ny teny Hebreo tao na dia anazy hoe avy any an-danitra ny famonjena dia nareo ty an-tany ve ny andeha hamorona anazy fa raha ziady anina dia nametraka ilay teny dia nisoratako araka ny fomba fiteninareo Hebreo ny teneniko aty satria efa nipotenareo ilay anarana dia tsy hitanareo tsony ny fahamarinana izay ny marina tamin'ilay izy ka ny anarana tsy avy ety aminareo fa avy any amin'ny lanitra ary zara ny teny taminareo tsy anarana tety an-tany fa avy any amin'ny lanitra ny teneko anareo hoe ity ilay anarana tany dia tsy tenao ianao zany ve avy any dia matsotra be koa ny tenimeko anao avy any mihitsy zany ziady zany fa raha tsy avy any za dia mampanotanao ohatra ny rehetrarehetra ihany koa nataoko teny zavatra tsy izy nitondra anarana tsy marina izay niteraka fahotana ho an'ny olona fa matoa tena afaka amin'ny fahotana ny olona dia tsy avy ety tsony ny fampianarana fa avy any aminay izay ny fahamarina avy any amin'ny lanitra porofon'izany lay anjely nga lay anjely avy ety aminareo avy any amin'ny lanitra nke nidiny dia niteny taminareo saingy ny vononareo moa le anarana dia tsy hitanareo tsony izay ho raisina dia nataonareo petatoko tamin'izay soratra masina hitanareo tsany izay no nataonareo zay satria tsy hitanareo tsony le anarana dia ny foriporonareo araka ny tenin'ny mpaminany izay moavoaka keto hoe ty daholo le tenin'ny mpaminany nakanareo le anarana fa ziady ana nitondra le anarana kosany tsy avy eo amin'ny teninareo fa avy any amin'ny lanitra ny lanitra fa za fotsiny nanaporofy hoe ao anatin'ny tenareny koa misy milaza an'io e misy milaza ny teneniko fa tsy hoe tena le précis ka ny misy milaza tsy midika hoe tena précis zany fa indisy nomena fa ny anarana hoe Iehosoa azy nomeko anareo anarana io fa avy any amin'ny lanitra ny lanitra zany nampidininy ety ary tonga ny anjely nitondra an'izany fa ny vononareo olombelona le anarana tamin'ny alalan'ny jiosy ho avy ny fiafarany tantarany ty tany ty dia midina indray ny iraka avy any amin'ny lanitra ny lanitra dia ny zandriny Iehosoa zao hitanareo zao mamerina hoe afaka ny fahotana izay miantsony anarana io tsy avy ety aminareo fa avy any aminay
Satria le soratra masina ananareo avy eny aminay daholo, avy eny amin'ny lanitra daholo io. Dao ary metsika ary le teny Matio toko voalohany diny faharoapolo. Fa raha mbola anseny zany izy dia ino isy anjelin'ny tompony iseho tamin'ny nofoko anao hoe: ry Josefa zanaky Davida, aza matahotra hapakatra ny Maria vadinao, fa ny zaza ho kipony dia avy amin'ny fanahy masina. Anjely zany ty ka hiteraka zazalahy izy, ary ny anarany ataonao hoe Yahosoa, fa izy no hamonjy ny olona no afaka amin'ny fahotany. Zay mazava be mihitsy zany. Dika le anarana zany dia manala ny olona tsy ho mpanota intsony. Zay ny definition-le anarana. Ary anarana avy any amin'ny lanitra io fa tsy avy ety aminareo, zany navoanareo ange. Nareo no mamoromorona anarana petatoka ety an-tany ety, sady efa nivonoan'ny Israeliana le anarana, mbola nataonareo petapetatoko araka an'izay ahafahanareo manao anazy io. Nefa nareo tsy mahafantatra hoe anjelin'Andriamanitra nge no mitondra an'io anarana io. Dika zay tsy avy ety aminareo io. Ka rehefa nivononareo olombelona le anarana dia tsisy mahintsononareo. Dia tsy maintsy ny avy any ambony indray no mitondra azy midiny ety aminareo. Raha vao miverina ndray le anarana afaka amin'ny fahotana ny olona zao hitanareo zao. Zay tonga na miteny hoe nareo dia miteny zavatra tsy izy dia rehetrarehetra io. Ny zavatra avy any ambony no mamonjy ny olona fa tsy ny zavatra ety ambanin'ny foroporonareo. Rehefa tonga tety aminareo ty rano mamonjy dia nivononareo izy. Koa aza tsony manao ny afantatra an'iny. Zara ny devoly ary iny maty. Dia ianareo ndray ve izy nataon'Andriamanitra hoe zanaka ny devoly no mahay mamorona le anarana mba tonga saina. Ianareo mpanota ve mahay mamorona ny anarana io? Mba meo anange ny teny. Satria voalaza nisy toko fa 7:dimapolo sy ny faharoa fa ny mpanota dia tsisy Andriamanitra ny aina. Dia ianareo mpanota ve zany no andeha hitenen'Andriamanitra hoe ity ny anarana marina nefa ianao mpanota. Zay mba tonga saina. Rehefa nivononareo io anareo dia tsisy mahay nitsononareo olombelona. Ary matinareo rehefa maty ny apôstôly, dia matinareo le anarana novainareo ny Jesosy, ny Jesoa sy ny maro samihafa sy ny Yesoa sy ny Yehosoa io, novainareo anarana tsy izy daholo le izy. Anarana petatokony foroporonareo daholo nalefanareo tao. Satria nareo namono an'le anarana dia tsisy tsony ny famonjeny, nivadika mpanota daholo nareo. Dia ahoananay zany nareo zay mpanota ve dia hamoaka an'le anarana indray? Ianareo zay efa niolona tamin'i Jesosy hatramin'izay, Jésus hatramin'izay, na ny Israeliana nge niolona tamin'izany Jésus zany. Ny antony, izy tsy mba raha an'io Andriamanitra io zany. Ka na iantso Jésus nareo, na iantso Yehosoa nareo, na izy tsy nyvakin'no mihitsy zany, ary tsy nyrarahiny mihitsy, satria tsy minteresy anazy mihitsy resaka famonjena zany. Mandraka androany, zany antony mahatonga zay ady amin'ny teny hoe niadalanareo fa nga azo fanofarana zany io teny io. Ary raha tsy misy Yehosoa io na ny soratra masina aza diso, na ny soratra masina eny am-pelatanan'ireo jiosy ireo raha diso, satria misy teny eo hoe nisy fiandrananao Andriamanitra eo dia mandrakizay toria. Koa Andriamanitra zay Andriamanitra anao, misy Andriamanitra anankiroa ngeny dika zany voalazany salama. Mazava fa tsy dada Iavarery no Andriamanitra fa misy zanany eo. Ka izy moa tsy miraharaha zany nefa dia ny soratra masina ho aminy ara miteny an'izany. Zany ange tsy azony. Fa zay avy any amin'ny lanitra tsy maintsy mamerina an'le teny satria avy any aminay io nidina hoe reto daholo ange ny teny nalefa teny aminareo teny ka mba jireo. Mba jireo reto teny nomenanareo fa aza mianana ohatran'izao. Saingy tsisy netiny ihany moa. Dia tonga ny andro farany dia midina amin'izay zay ny rana dia ny zandriny Yehosoa. Tonga eto aminareo miteny hoe miverina amin'ny anarana normalina amin'izay dia afaka amin'ny fahotana. Dia io zao ampianarina zao. Ny avy any amin'ny lanitra tsy maintsy mitondra an'io. Satria hoe azo omeny any alika zay masina. Ao anatin'ny soratra masinareo nge nomeny le mpaminany Yahosoa anareo zany hoe azo omeny alika zay masina. Anananareo zany teny zany. Ary iza tsy peo nylonan-kisotra izy ny vatosonareo sao dia mifotona izy mamely anareo. Ka ny zavatra masina tsy azo omena ny zavatra tsy masina zany. Ka ianareo olona tsy masina, ahoana moa ny anomezana an'io anarana ho anareo olona tsy masina io? Leo ny Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota nefa nareo mpanota. Ny anarana ampotenareo dia ianareo samy mpanota ve ny amoaka anarana marina mba haneritrirety. Lovakitsika hoe Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota. Nge vakitsika ten'izay. Araka amin'ny boky Isaia toko 7:dimapolo sy ny faharoa. Isaia 59 dia ny 1 hatramin'ny 2.
nongy ty ino ny tanany avatsy fifa mavonjy ary sofiny tsy ladalovana fa mare fa ny eloko reo ny hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo ary ny fahotanareo no mampiafina nytavany aminareo ka dia tsy miaino izy tsy miaino izy ianareo mpanota raha vao maty io anarana io dia mpanotonareo dia iza aminareo zany no afaka hamerina n'io anarana io mba nieritreritra ve nareo Andriamanitra zay tsy miaino mpanota ve hanomeny anarany ianareo zay mpanota io hoe izy miteny hoe azo omeny ny alika zay masina ka ny alika zany ny ivelan'ny fanjakan'Andriamanitra ahoana moa nareo ny afantatra ny anarana dikan'izany fa matoa voaka ny anarana ankehitriny zay mafaka ny fahotana tsy avety aminareo tsy vokatry ny calcul nareo anjela nge no mitondra anio hoe tsy vokatry ny calcul ny dikan'izany izy anarana nidina avy any amin'ny lanitry lanitra avy any zany nidina nomena anareo ary ny avy any any ny afaka mitondra anio vo afaka ny fahotananareo zany no tsy nafaka reo tamin'ny fahotana fa nandeha tamin'ny rediredy daholo no rehetrarehetra reo noke zay efatsika tendriamanitra hoe azo omena ny alika zay masina somary karotsy kely aloha zay dia hevitra hoe mivoaka aingana an'izy mba hampalaky anazy Matthieu toko fafito andininy fahenina Matthieu toko fafito andininy fahenina azo omena ny alika zay masina ny zavatra masina zany tsy azo omena ny alika ary aza tsy mpeonona kisoa ny vatosonareo fa andrao anitsaka azy izy dia hifototra ka miraviranareo zany zany le teny hoe tsy azo omena ny olona ny atao alika moa zany dia ny anivelan'ny fanjakan'Andriamanitra natao alika zany hoe anivelan'ny lantilanitra zany oke avakitsika zay teny zay hoe anivelany alika Apocalypse 22:5 atsika 22 ngamba izy Apocalypse 22:15 ngamba izy resy diso andra zay vakitsika 22:15 Apocalypse 22:15 fa nivelany ny alika sy ny mpanody raha tsy ny mpitsangatsanga sy ny mpamonola sy ny mpanompo sampy ary zay rehetra ty alaina sady mpandainga zany hoe ny ten'Andriamanitra araka ny Apocalypse 22:15 dia miteny hoe anivelany ny alika ka rehefa nivelan'ny fanjakan'Andriamanitra zany zany dia tsy mahazo ninina avy amin'Andriamanitra tsy azo mihinanao ny zavatra momba an'Andriamanitra ary ny atao nivelan'ny fanjakan'Andriamanitra dia ny mpanota ny dika zay anivelany reo mpanota reo ka ianareo mpanota zany tsy afaka moka n'io anaran'io Andriamanitra masina io zany satria zava masina izany azo omena ny alika zay masina azo omena ny anivelan'ny mpanota ny masina ary Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota ahoana nefa anareo namoaka anarana anarana ve ny mpanota ve ty avoaka anareo ty dia mbo marina ve ny anarana navoaka ny mpanota valiny tsy marina ny anarana navoaka anareo mpanota porofon'izany nareo mipetraka ao anatin'ny fahotana ami'rediredinareo be mionarana hoe tsy mahita teny hebreo sy ny karazany dia mebe am'le olo am'teny hoe tsy mahita teny hebreo io za milaza aminao fa ao anatin'ny teny hebreo narany Ehosoa ny anarany dada Iavanga eny nomena tao ary raha teny hebreo ny apôstôly nametraka anazy tao ka rehefa nyvolonareo ny apôstôly dia novainy grika le izy dia anarana tsisy tsony no mipetraka teo dia tsisy mahay anaran'io tsony nareo fa raha ny anarany dada Iavazy efa nomboka tsy anareo nytononona azy io naveriny Ehosoa io hoe ny anaranao zay nomeko anazy voaterina verina le anarana rehefa teo koa zay adiady mamerina le anarana hoe Iaiava anaran'le dada azay ny antson'izay Iaiava zay afaka ny fahotana daholo afaka ny fahotana daholo zay ny antso anarany dada Iava namerina zay Ehosoa dia sao ndray zay ady mamerina anazy satria lalàna zany ho amin'ny famonjely anareo noho zany raha tonga zany io fampianarana manala ny fahotana io ny anarana tsy avety aminareo tsy azo kehitrena ao anatin'ny soratra masina araka ny ataon'ny sasany hoe rehefa nandinika sy namakafaka ary namantatra dia zao le izy anarana avy any amin'ny anjely ve hodinianao ary am'izay ny vonoanao le izy vonoanareo olombelona tiako tenenina ka rehefa maty le izy tsy tao anatin'ny soratra masinareo tsony lasa mpanota daholo nareo rehefa tsy tao tsony le anarana ary rehefa mpanotonareo aiza itsony ny afantaranareo ale anarana ianareo mpanota ve ny andeha amoaka anarana amin'ny hoe ty ny anarana mitondra mpamonjy famonjena nefa nareo mpanota lalàna hoe azo omena alika zay masina dia hipetraky ny tenina hoe ary ianao zany avy aiza matomtondra ny teniny avy aty aminay aty tsy avy aty aminareo zany zay ady ah zany mahitsy be koa ny teniny zay ady ah fa raha avy aty aminareo zany zay ady ah zany dia mitondra anarana mampanota anareo ohatrany rehetrarehetra izy fa sanatria zany
Tsy ady zany raha ny dada Iavasy Iosoa hitondra ny teny Iosoa ty aminareo ty ilainy volonareo teo amin'ilay fijaliana. Tsy mety maty zany moa iny. Reraka eo nareo amona an'izany fa tsy mety maty zany. Nareo koa ve afaka hiady ny lanitry. Lanitry ve hidivanareo? Raha tsy niteny dada Iavasy Iosoa dia nangina ny andro ny fotoana. Ho avy ny fotoana amaliny dia zay no mahatonga zao teny zao miverina. Dia mimanina mivaly ny arany dikan'izay. Zany mahatonga na miteny hoe mbola miantso foana sy ady ao hoe miverena fa tsy maintsy mandeha ny fahamalinana tena na tsy tiana. Tsy voasakana tsony io. Fa mbola rehefa aloha ny famonjena, engane mba isan'izay mety miaino nareo. Eny ataon'izay ady aho. Engane mba isan'izay mety miaino amin'izay nareo. Tena fitiavany ity. Mazava zany, fa mahatonga voaka zao fampianarana zao mahafaka ny olona mifahotana, dia tsy avy ety aminareo le olona mitondra azy. Satria raha avy ety dia mitovy ny lalàna. Hoe ny olona ety ambany dia mpanotaka tsy omena azy ny marina, tsy mahazo omena azy ny zavatra tsara. Fa mahatonga verina ny fanafana fahotana, tsy avy ety aminareo le mitondra azy fa avy any amin'ny lanitra lanitra, avy any ambony any. Tahaka ny Jaona Paolo Batisa raha tonga teo, nga iny olona ohatra anareo. Nefa ninonareo ny teniny. Raha Israelianina ny resahana zany. Raha tonga Iehosoa nitondra ny marina fa saingitsy moa voalahatra tsy maintsy ho faty, dia niezakezaka be nareo namono anazy, fa nga iny mety maty zany. Nikena fotsiny fahafatesany mba hamonjena ny olona fa zinge natsangan'Andriamanitra rehefa avy eo tsy maty zany iny. Andriamanitra avy eo maty nareo. Maty fotsiny izy noho ny amizy nakanofo fa tsy mety maty izy amin'Andriamanitra anazy. Ary tonga ary ny fotoana mamaly amin'izay izy, mamaly izy aloha amin'ny alalan'ny zandriny, tonga ny zandriny ny rahany, ilay zanaky ny avo indrindra Yahava, tonga ny rahana hamonjy ny olona, ka rehefa mivoaka le anarana tsy misy discussion aminareo zany. Tsy nareo ny hanao discussion hoe ahoana ty zavatra ty, tsy dikanareo zany. Fa ny teny dia midina ary afaka mifahotana ny olona izay miaraka aminazy, atrevy any amin'ny lanitry io, saingy nanome indisy kosa ny ambasadeur-ny Iosa sy ady anareo hoe isany misy indisy momba an'io ana amin'ny bokinareo ay. Zay. Fa nareo dia avy nareo le mpanao petatoko, dia zay ny tonga namiteny hoe jereo inge tena arana be dia be nataonareo petatoko, le olona mpanotany namorona ny tony. Nefa ny zany anaran'Andriamanitra mahafaka mifahotana zany a. Raha ohatra nge ka ny tenanareo nge Andriamanitra dia tamin'ny Mose nidina avy any ambony ny anarana dikan'izay dia nidina. Tsy maintsy avy any ambony no midina vao mety. Raha izy tamin'ny Mose. Raha tonga Iehosoa dia anarana avy any ambony koa nomena le anjely ny raha nitondra an'le teny ty ataona. Roa zay. Ary ohatran'izay, rehefa nivonoana indray le anaran'i Iehosoa, tsy ho tafaverina intsony ratsy, tsy ho tafaverina intsony io anarana io raha tsy ny avy any ambony indray ny mamerina n'io indray vao afaka miverina io. Ary rehefa naverina avy any ambony io dia afaka mifahotana indray zay miaraka amin'io anarana io, zay zao atao amin'ny Iehosoa zao. Tsy anarana ny foroporonina sy ny petatokonareo atao anatin'ny rangotra koa ny Hebreo akory io. Fa anarana avy ety amin'ny lanitry ny lanitra eo fiantsoana azy tany ambony tany noho ny amin'ny famonjena nomeny dia ny antsoina izy hoe Iehosoa no anarany. Zay ny anarana zany avy any ambony any. Ka tsy nareo ty ambony tany ety ny merimerina petatoko hoe araka ny ohatr' zao. Fa tsy zany mihitsy izy. Anarana avy any amin'ny lanitry ny lanitra io, fa za fotsiny teny hoe ny teny Hebreo nge afaka manoratra an'io hoe. Samy teny Hebreo le izy ane. Teny Hebreo nge zany Iehosoa zany. Gasany teny gasy, tsy teny vazaha zany. Tsy teny anglisy zany, tsy teny arabo koa zany, fa teny israelianina zany. Ka maha israelianina an'le teny dia ny israelianina koa mamaky an'le teny hoe Iehosoa. Ary mahay miteny an'izany koa raha na malagasy na frantsay mahay miteny. Teny tsotra kely izy Iehosoa ve dia tsy hoe miteny an'izany. Simple be zany, tsy zatra manahirana zany. Zay tonga na miteny hoe anarana avy any amin'ny lanitry lanitra zany fa tsy avy ety aminareo. Fa asoratana tsara amin'ny teny Hebreo zany. Ary ny apôstôla noratra anazy ny anarana Iehosoa, ary zay tsy maintsy mipetraka. Ka raha nanoratra ny apôstôly feo nge ny nampianarana azy, izy ny anaranao Iehosoa, dia nanoratra araka an'izay nanoratany azy ny apôstôly. Fa tsy nisy Iehosoa ny teny hoe naka stylo sy taratasy dia tiany anarako ty, fa samy nanonona ny anarany daholo le hoe Iehosoa. Zay. Fa azo atao tsara nefa manoratra anazy. Fa ny sansiny le feony hoe Iehosoa izy ary ny dadany dia Yahava. Zay dia mety izy zay. Fa tsy ny mpanota ny amoaka an'izany anarana zany, fa ny olona tsy nanota.
fa avy any amin'ny lanitra no midiny eto mitondra le anarana sy ny fampianarana dia afaka ny fahotana zay miantso anazy. Zay natao hoe Yahosoa. Zay natonga ny ambasadorany sy ady any teny hoe Yahosoa ny fiantsonany io. Ary na ny Hebreo nge mahay manoratra an'izany hoe angely izy dia nanome ny fanaporofona hoe ary amin'ny bokin'ny Moizy Moshe misy an'izao, ary amin'ny bokin'ny Jaona misy an'izao, dia renina vaovao aminareo reny. Dahoary dao jerevantsika le anarana tsisy marina ny tenenareo mpanota zany. Reto ny anarana navoaka ny mpanota reto. Mpanota zany nanao anazy ny dikan'izay. Afaka de manao tableau-tsy avoaka kely teknisiana teo avoakantsika daholo ny toko sy ny dininy namorona zareo le anarana. Anarana ny foroporona araka ny petatoko. Mivoaka avy amin'ny teny alengama ny avoakantsika le teny namoanjareo anazy ty le teny namoanjareo anazy zany ty. Otsika zao. Ty ndray araka ny boky nisy ihany ray Yod de Shin de Vav de A. Zao ny anankiray zao. Yod de Shin de Vav de A. Ny anakaiky andray avy amin'ity teny anakaiky aty indray, aty moa zany marina ihany izy fa tsy koa ny misy fahadisoana zany. Ato indray ny anankiray Yod de He de Shin de A. Reo zany no teny namohan'le olombelona kely an'le anarana samy hafa am'izay mahafinaritra anazy. Ny ainga avy am'ireo le izy dia asiako tsipika tsara mihitsy mampisaraka anazy eto zany. Ditonareo am'izay nge zatra nataon'ireo olombelona. Reo aloha dia ao anatin'ny soratra masiny reo fa ny interpretenareo am'izay izy dia zay no navoana azy. Samy ny interpreten'ireo ny olombelona ty Isaia 52:6 no isy an'ity Isaia 52 moa sa Isaia 52:7. Loatra dia voakantsika izy amin'ny teny Hebreo. Samy teny Hebreo mantsy reo. Isaia 52:6 ty voalohany ty moa sa 7 tsy tadidiko tsara izy. Isaia 52:6. Na izy io na 6 na 7 vitatsika eo. Reto avy le anarana dison'ny foroporon'le olombelona mpanota zany tiako tenenina. Isaia 52:7 zany ty 52:7 io izy. Io le misy an'le hoe Yeshua. Ty le teny zany ty le nataoko soratra ty hoe ty le Yeshua ty le izy ty io. Io zany le sary io. Dao laiko sary nge de meko anareo. Laiko tsara misy tsampokely moa zany fa pikitsika fotsiny rehefa avy eo. Ty le izy de aloha atsika sary mihitsy ny aloha. Zao. Ty le anankiray ty de alefantsika sary eto le izy. Io le izy io ty zany le ino alainy tenen'ny olona ty io izy io. Io. Yeshua. De misy asa moa ny farana metrana anazy. Io le antsika sary le mandeha. Hitrany de ngeza be izy am'izay. Hitanareo reto daholo zany le nalainy zareo sary amoana le anarana rehetrarehetra. Io izy io. Zao. Io ngeda be eo am'izay izy io. Avy amin'io zany no nakana an'le anarana io. Leo alaitsika ngeza be am'izay fa zay vao tena mety tsara le izy. De ampianariko antsika tsara mihitsy ny hoe jereny eny ataon'le mpanoty. Zao. Io ny ray io le teneniko tamitsika teo Yod de Shin de ino moa ty? Ty le Isaia 52 ty zay le teneniko teo Yod de Shin de Yeshua. Zay le soratako tamin'ny tableau teo.
jerevantsika aloha tableau teo a. Iashoa ato misy ato zany am'ty faranty he ozintsika he kely zao de amin'ny le teny teto zany a avy amin'io zany nakan'ny olona le anarana avy amin'ny terma io a le nampianariko teo de namoaka teny hafahafa am'izay io rehefa avy eo io sary ray anankiray io ndao ndray tsika moka ny teny anankiray satria miary hitantsika aloha zany anankiray zay ny anankiray andray a de ary amin'ny boky numérie na hoe bamidy bara zany numéria 13-16 avy am'ty ndray le anankiray zany hoe lasa naranapeta tokony foroporona fotsiny any a de niterena fotsiny hoe tsy maintsy araka zay mahafinaritra an'zay etitinareo a ka zara namoaka nytony anarana tony ange nanaprofo hoe ao anatin'ny tenina rengo a misy miteny an'io zay nyteneko fa tsy miteny hoe précise fa rano précis de ny avy any amin'ny lantilanta foana ny précis zay avy any any ary zay avy any any no mahafaka ny fahotana ka ny anarany Yahosoa zany tsy avy ety amin'ireo avy ety an-tany fa avy any amin'ny lantilanta izy ary avy anyko izy ary avy any de nareo ty ve ny amorona ny anarany hoe zao ny anarany io masy fihetreretana e fa tsy maintsy avy any amin'ny lantilanta koa no mitondra an'iny vao maro iny anarany iny a de zay vao afaka ny fahotana zay miaraka aminy lozika be zany de le hoe soyez logique na ny teny frantsay raha mba miteny an'izany de ndray le anarana anankiray a de ndray le hoe Yoshua ty zany le izy ty amin'ny fandika teny de Yoshua io izy io farany ambany io a farany ambany amin'ny droite Yoshua de ty ndray zany ny famakinana azy ty io izy io ty farany ambany ty de aloha aloha atsika sary ndray aloha ohatra hoe le fanaovantsika anazy teo ihany de ampitovintsika am'izay le izy tsy maintsy manao an'izao tsika ho a mba ahitanareo an'le hoe tato io fahatson'olombelona maka sary fahatany am'izay aizany anazy ry zareo ao azany de angezentsika am'izay ty a oe tsy mety ahoana de alaitsika sary ary izy aloha rehefa tsy mety mingeza zay nga mafahendrena de am'izay afaka ny olana zay mba mety ingeza am'izay nga manizy ny tena marina oy zao io ndray le anarana anankiray ataoko ngeza be mihitsiny izy io a io le anankiray namorona ny olona le anarana de lao sotsika daoly am'izay zay tsy ilaina aloha laoarana asisitsika ty zao tsy ilaina ntsony ty a de loha avoakatsika any izy satria le ngeza be nylaitsika zany de itiny a ty koa tsy ilaitsika ty de avoakatsika any izy de ty ndray ilaitsika ty a ty mbola tsy ilaitsika ty nylaitsika ty zany esoritsika de ty koa esoritsika de mialy reny a de hitatsika am'izay le izy zany reo anankiroa zany sisa ny eo ambany masotsika ty a de ty le anakaiky de ty ny anankiray de avoakatsika am'izay zany le anankiray hoe noho ny am'ty zao le tao arikitra amin'ny bokyny izy moa tany amin'ny bokyny Isaia ty a de ty anakaiky io izy io de ty anakaiky ty ndray a tao bokyny numérie ty io le nysoratako aminatiny tableau io izy io iode he vava sina a io zao le tary amin'ny bokyny numérie a de le anakaiky a ty ndray atao anatin'ny bokyny Isaia iode sina vava a he zay ainona moa zany le ateo ainona de ale mpidiritsika am'izay zany ny fampianarana zany mikasika any am'izay reo izy zany reo zao ato misy vavato vadiniko izy misy teo re izy teo tsy tana len'le tableau ato mbola misy anina ato am'le anina ato mbola misy kely ho de ohatsy dintsika ataotsika mavomavo de am'izay de hita tsara izy mbola misy adiny le vavato
misy vava ato zay de ty maintsomaintsy tia sotrika teto fa tsy eto tya fa ato ty ary izy zany fa manjary tandrifan'le jaune le izy de avy am'ty no ny voana le hoe Yehoshua tato a soratatsika ino moa zany mangamanga am'izay tato no ny voany hoe Yehoshua nasiany zareo deux points tato a eto anarana tsy izy nasiany zareo deux points de lasa hoe ye de avy eo a lasa hea nopetany ihany ny hea de tia lasa nataony o de soa de avy am'ty ny vinarany hoe Yehoshua ary tsitry nefa ty titre ty re ty ny apetraka reo fa ity natao hoe Ngia Joshua raha tsy ianareo io Yehoshua io tato moa zany nisy teboka kely eto ambony telo eo sitsika teboka kely izy a zao zay moa tonga anazy ny atao hoe Yehoshua io no atao hoe Joshua io no atao hoe Joshua io ho azy tsy malala dao raha verifentsika eo anatin'ny Bamidbara zany le izy a araka ny voalazany ny aninato izy misy teo voilà io Yehoshua io de jereva nge ato ambony ato e amin'ny tenin'ny Joshua nga aleo tsy andeha Joshua tsika mijery fa zany Joshua zany natao hoe Yehoshua Yehoshua io voilà io mihitsy le anarana io Yehoshua égale Joshua raha tsika mita tsara igny e ka ho an'izay mivavaka amin'ny Yehoshua rehetrarehetra de mivavaka amin'ny Ngia Joshua daholo ny dikan'izay fa zany Yahoshua zany tena hafa mihitsy zany tsy Yehoshua zany na ny fanoratana anazy raha hafa satria fa nampianariko anareny ohatran'izao le izy azatsy ny teny tareo ao anatin'ny teny jiosy misy Yahoshua tsy zany teniko anareo fa ny anarana Yehoshua de tena ao anatin'ny teny Hebroa anarana peta tokony foroporonareo le izy olombelona namoromorona an'le izy de ny hafarany iny mivadika tsisy afaka amin'ny fahotana mivavaka amin'ny Joshua dao zay mivavaka tamin'ny Yehoshua Joshua ny vavanareo io mazava be io titre io ary baiboly Hebreo eo a io le mahasorety ny teneniko taminareo teo bakeo nge ty io Hebreo mahasorety texte zany hoe baiboly Hebreo zareo mahasorety namorona anazy tany amin'ny taona -200 -400 tanoanina nanaovana anytony de zay na tonga ny hoe ny anarana zany Yehoshua zany Yehoshua zany a Joshua ny antsoina am'izany zay tsy mitovy amin'ny Yahoshua za tsara angamba zay reo zany le anarana petatoky io zany le ray aloha zay de ifindra ndray tsika diso aloha zany le Yehoshua diso satria Joshua iny ary za tsy nampianatra Yehoshua teto fa nampianatra hoe Yahoshua na ny fandroatana azy ary hafa satria misy anarany ray iny eo de Yehoshua moa le mpamonjy a zay nitoko hoe tsy avety an-tany nge ka ao amboamboarinareo ety e fa misy indiso amin'ny soratra masinareo zay ny teneniko fa le anarana ho avy any amin'ny lanitsy lanitra io ary zay anarana avy any zay io netiko eto io a fa misy an'izany atiny soratra masinareo misy indisy milaza anazy zay ny teneniko taminareo fa io anarana io no ny soratan'ny apôstôly ary rehefa noratra ny apôstôly de ny vonoany grika le anarana no vainarana Jesosy eo nareo mifanina am'izay de zay na tonga ny hoe lasa nanao ety da le olona mivadika Yehoshua ny vavany Joshua nefa niny tsy izy mihitsy zany le ho tonononareo e da ndraytsika jerindray ala izy a am'le sary amin'ny tableau ihany jerefantsika ndray a ary taiza indray nivin'le Yehoshua ka Yehoshua zao raha soronao fotsiny ty io ty de efa Yehoshua io zao indray le izy tato indray ny jiosy ny naka anazy le jiosy mitomany jiosy moa zany fa tsy jiosy izy tena marina fa mitomany jiosy ay nalay indray ty de zao ty nataony a de nasiany deux points indray ty a de vokatr' io deux points de nandehandre ny elo de aveo de mandeha ny sininy alofa afatsika ty ety voilà isitsika de mandeha ny ea de mandeha ny sinina esasa
Dia avy eo zay kely ty vadika foana koa le izy. Ia dia Esasa dia niditra amin'izay izy tato dia namoaka ny o. Ie dia soa nataony o ny ato zany o u na u Yesoa dia any farany. Le terme Yesoa indray zany dia tato no ny ainga io izy io. Anarana petatokony olombelona daholo izy. Ary zay niantso andreo tsisy afaka amin'ny fahotana. Tsisy afaka amin'ny fahotana zay miantso Yesoa. Tsisy afaka amin'ny fahotana zay miantso Yehosoa. Ary avy amin'ity Yesoa aty amin'izay no nivoaka avy hatrany le hoe io le Jesoa io vadika jia. Vadika jia dia lasa hoe jia dia jea dia soa dia io le Jesoa io. Ary io ihany koa le Jisasy io. Jia S U satria ny U eo ihany izy dia Jisasy nataony zareo S amin'izay moa ny farany zany. Jesoa izy eo Jesoa ty Jesoa dia io ihany ny Jisasy dia io ihany koa ny Jesosy. Io daholo izy io. Anarana ny foroporonareo olombelona le izy. Petatoko daholo le izy. Avy ety tany anarana ny foron'ny mpanota. Aiza moa nisy mpanota afaka olona amin'ny fahotana. Ny anarana ny foronareo aiza ireo no afaka amin'ny fahotana. Zay ilay hoe reo daholo anarana ny foroporonareo Yesoa, Jesoa, Jésus, Jesosy io izy io zany hoe mamaky avy aty amin'ny droite makany amin'ny gauche tsika. Dia satria moa ny jiosy ohatran'izay anazy de droite vers la gauche le appellation, le anarana zany, le fanoratana. Dia Yehosoa ty tsy mitovy anam-pianarany ziady mihitsy izy. Ny ziady tena mazava mihitsy le Yahosoa. Dia osiko hoe ny jiosy ingeo mahay miteny zany. Ary ao anatin'ny soratra ny jiosy ingeo misy an'izany dia zay na tonga nanaka hoe tia le anarana lalàna navoaka ny Yehosoa dia tia le anarana antonoiny Mose satria Mose satria mahafantatra dada Yava efa aminamay baiko hoe tsy maintsy hotononina any anarany Yehosoa azo na famonjena. Dia zay na tonga Mose nanova anarany Yahosea hoe hovainy anarany Hosea atao hoe Yehosoa. Zay fotsiny kely izy. Fa saingy Yehosoa Josoa moa tsy afaka mitondra ny anarany ray dia zay na tonga anazy natao hoe Yehosoa. Dia novainareo hoe Yehosoa satria nareo mahita ny ziady any teny hoe Yahosoa dia ozy nareo hoe Yehosoa ny tena ao anatin'ny soratra Hebreo. Fiza milazanareo an'izany fa ao anatin'ny soratra Hebreo narany Yehosoa. Raha ny apôstôly dia marina fa nisoratana io. Fa raha ny jiosy tany aloha tany tsisy anarany Yehosoa zany angetao. Fa ny mpaminany no nanoratra ny momba anazy marina indray zay. Ary izy mitondra ny anarany ray dia marina zany any amin'ny boky Mose daholo misy an'izany teny zany. Ary Mose nanoratra ny momba azy, ao ny anarany ray, Mose nanoratra anazy, ao ny anarany le famonjena, mbola Mose nanoratra anazy hoe Yehosoa, zay lasa hoe Josoa io izy io. Ka hitanareo amin'izay ny fahadisoana ataonareo olombelona hoe niteniteny foana mihitsy nareo. Ary avy amin'io koa no nahatonga ny silamo le niantso an'ilay zanak'Andriamanitra teny hoe Isa satria nalainy le Iôda, ty Iôda ty nalainy dia nalainy le Sinina dia trande nitinganiny zany ty ampovoany ty, le vava io nitinganiny. Zany hoe ho an'ny silamo indray zany dia zao nanaovany anazy. Zao nanaovany silamo anazy ho an'ny silamo ty Iôda nalainy dia trany dia Sinina nalainy dia le ainina napetrany zao. Dia trany dia nivoaka ny anarana hoe Isa. Zany na tonga zao nanao an'le Isa. Mbola anarana tsy izy koa le izy. Isa. Io le Isa atsony zareo io. Zany ireo dao zany anarana diso ny forononareo olombelona rehetrarehetra vokatry ny petatokonareo. Zao. Io le Isa io de droite vers la gauche aty mamaky makany. Aty mamaky makany. Zany mamaky avy aty makany zany nareo. Zao iny flesy iny zany na rahanareo iny. Zao. Dia hitanareo amin'izay fa tena samy diso daholo ny rehetrarehetra io. Zay na tonga ny ambasadiokany sao hoe anarana ny forononareo olombelona nge tsy mahatonga saina ve nareo hoe anjely nasiana nitondra an'io anarana io dia ahoana moa nareo olombelona ny anao petatoko hoe zao io ka.
zay tsy afaka fahotana nareo fa ny anarana zay mitondra manala ny fahotana zafatindritra de zay anarana avy any amin'ny lanitylanta io ka zay avy any amin'ny lanitylanta no mitondra an'io de afaka ny fahotana reny olona mazava be zany ka raha ianareo no mamorimorona an'io ety tsy afaka ny fahotana zany nareo de io nareo milaza fa tsy maintsy mpanota eo e zay nge le izy mpanota am'izay nareo ka ny solution a miverena amin'ny ahosoa ny tena marina aleo miverina amin'ny ahosoa am'izay satria ahosoa tsy anarana avy ety aminareo ty atany fa avy any io ka zay ahosoa zay mihitsy rehefa nampianariny zay adia de io le soatra nomeko anareo hoe ao anatin'ny teny hebreo nareo ny eo a io e zay le izay andao fa fatsika am'izay ty satria efa mazava iny a efa nisoratako dolo le sa le teny teo a efa anatin'ny fampianarana io zay io no tonga le anarany hoe isa jesosy karaza io daholo izy io a de njanareo zany mandinika tsara hoe tsy misy zavatra tsy fantatra zany eto akoriny ary fantatra daholo ny teny hebreo ny voany zao soatra masina tenareo zao a fa aza manao zany hoe tsy mahay teny hebreo nareo vinorangasy teny hebreo aminy fa teny inona ndray zany io aminareo de zany no antsika hita fa atsika riditra amin'ny natonga ny anaran'ny ahosoa de efa nampianarina atsika hoe mitondra ny anaran'ny ray izy tiana teo avy any amin'ny lanitylanta mitondra ny anaran'ny ray izy a io le mitondra ny anaran'ny dada iava izy ary ny mpamontsy teniko anareo fa hoe ahosoa ny anarany a ano anarany inona farany ka rehefa mahita n'ity ahosoa ty nareo a zay hoe manome indiso any soratra masina zay nge nyteneniko hoe ao anatin'ny soratra masina ny indisiny io anarana io fa ny anarana fiantsolana azy dia ahosoany amin'ny lanitylanta ary zay no nampidininy anjely taty fa tsisy nyteny tanareo hoe de tena misy écriture an'izay mihitsiny ao indisy no men'andriamanitra ary zay nahita an'izay indisy zay no afaka tamin'ny fahotana de ny apôstôly izy reo ny afaka tamin'ny fahotana fa rehefa tsy niaraka taminy de tsy afaka ny fahotana de zay no mahatonga ny hoe ehoa de sinna hasaoa de ino namoakany hoe ahosoa de zay niantso an'io satria anarana avy any amin'ny lanitylanta io a afaka ny fahotana de le mitongana am'teny hoe manatona ny ahosoa de afaka ny fahotana ianao zay fotsiny ngely izy anarana avy any amin'ny lanitylanta io ary teny hebreo fa tsy teny gasy io tsisy teny mihitsy ny teny gasy io na teny sinoa fa teny hebreo nge io e zay nytonga hoe misy indisiny io anarana io ao aminareo zany hoe voasoratra eo nge io e ny indisy nomeny anareo hoe ty le izy ty samy teny an'izany daholo mose teny mose zao io io a ary teny mose koa io ahosoa io satria mose no nilazany momba azy io izy io ka izay no maranako ny teniko hoe ahosoa no anarana marina tsy anarana avy ety atany avy any amin'ny lanitylanta ka raha avy any amin'ny lanitylanta de sy nareo ty ambony tany mpanota ety nanao petatoko am'le anarana de teny nareo hoe ity ny anarana tena izy fa le anareo tsy izy rehefa tsy nafaka ny fahotana de ny valiny tsy izy tsy nafaka tamin'ny fahotana zany iesoa zany tsy nafaka tamin'ny fahotana zany jesoa zany na jesoa na jesu na jesasy tsy nafaka tamin'ny fahotana zany ehosoa zany satria iajosoa zany ary tsy mahafaka fahotana mazava ao koa le isany soratany silamo satria mba nalainy koa ny teny jesosy de mba nanao koa izy samy manao zay tiany atao moko tsy samy efa samy miteny zay tiany tenenina koa moko samy miteny fa izay hoe tonga zay ady a mamerina hoe ity le manavaka ny fahotana io le tena niantona teo amin'ny fijaliana io le nyvononony zareo jiosy tsy matahotra tody tsy matahotra an'andriamanitra ary aza mianatra anazy tsony aleo izy baby nataony eo fa ianareo zay maheno zao atsarana zao miverena ary engany mba izy jiosy todika mamitodia am'izay ho any am'le tena izy fa vabe zay nataonareo zay da de efa namono an'andriamanitra hoe de mbola sy tonga asiana kosa maverena am'izay ny tena izy aleo mitodika am'le nyvononareo am'izay a tsy mety maty io ahosoa porofony zany a afaka ny fahotana zay miaraka aminazy ary tenenina aminareo jiosy zany nyvononareo izy satria nafaka tamin'ny fahotana de tsy tianareo anao fagagana be izy de tsy tianareo fa io izy io tsy maty zany izy tongetony zany raha mitondra ndray tsy mety maty zany io e tsy azo vonona zany famarina zany satria aiza koa nareo olombela ve ny amono an'andriamanitra e tsy mety tsony zany fa tapitra teo ny tantaranareo a miverina amin'ny atsarana am'izay zao a mitodia makany amin'ny ahosoa antso avo amin'ny jiosy io le mpamonjy anareo io antso avy am'izao tontolo zao
Ziady a manao antsoava am'izao tontolo zao. Io le mpamonjy anareo io amin'ny tablo io, Yahosoa no anarany. Anarana avy any amin'ny lantilanty io fa tsy nareo ty atany aty mamoromorona zany, tsy ny mpanotany amoaka an'izany anarana zany. Zay natao hoe ziady any namoaka an'le anarana, dia afaka amin'ny fahotana izay niaraka taminy, zay ny tanjon'Andriamanitra am'le hoe aza manota intsony. Io le izy io. Io le niteny hoe aza manota intsony, io Yahosoa io, zao tory ziady azy zao, dia manarana azy am'izay fa sady mpaminany lehibe izy a, no Andriamanitra goavana be izy a, zanaky ny avo indrindra izy a, sady ankofana izy no ivavahana. Zany ka tena atsarana be indrindra manatona ny Yahosoa ianao. Zay ny teny fa dia mifarana atreo a, maraha soa tsika samy motainy Yahosoa, ary Andriamanitra ny fahasoavana sy ny fiadanao amin'ny Yahosoa ane hitantsika eda rehetra, dia zay fa dia ivavakantsika marana amin'ny fotoana azy. Voninahitry anao Dada Malaiava, voninahitry anao Yahosoa malalaka. Taio zany te zany Dada Malaiava, mba tsy ho very mihitsy ne ny hatsarana zay efa nomenao, fa mba ho tadidiny Jiosy ny hatsarana ho azy taranaka sisa ty, fa nananao foana mihitsy ny razam-beny. Mba hitodika izy maindre an'izao teny tsy mety maty sady tsy mety mijanona izao ny hatsarany sy ny amaminy. Yahosoa zay, Yahosoa, ataova mitodika amin'izay ny olombelona rehetra hiverinao any aminao. Efa mazava ny teny sy ny fampianarana. Ataova mitodika daholo ny olona rehetra hiazakazaka any aminao. Tsara loatra ny teny nomenao. Vonjeo ny olona Yahosoa, tsy misy anarana mahavonjy afa-tsy ny anaranao rery ihany. Yahosoa ny anaranao. Tsy mba avy etỳ an-tany zany fa any amin'ny lanitra ny lanitra. Yahosoa le anaranao mahavonjy, mahafaka amin'ny fahotana, ary mahatonga ny olona tsy manota intsony. Ataovy tonga saina ny olona Yahosoa, afangano ny famonjena. Maika hody ny zandrinao, maika hody ny zandrinao rehetrarehetra ho any aminao Yahosoa. Voninahitra anao mandrakizay. Taio zany teny zany mba hitondra soa zetra amin'ny aina, mba ho famonjena ho amin'ny fanahy sy amin'ny lalak'aleny. Voninahitra anao mandrakizay Dada Malaiava, amin'ny anaranao Yahosoa no an'izany vavaka rehetra izany. Halleluia, amen. Dia izay indray no namarana antsika ny fotoana, dia manao velomantsika rehetra indray ny ambasadeur Yahosoa ho amin'ny fampianaranao manaraka indray a, veloman-daholo azy.